nirandraona ny Hira nanakoako teto anoloan'ny milapan'ny tanàna Antananarivo. Velona na dia mitsipozipozy aza, mbola manana ny anjara toerany na dia sarina aza, manamarina izany ny mpijery tonga marobe sy nankafy ny hankantony Hiragasy. Mbola misy lanjany raha ohatra ka mpandrosoan'ny mpitondra fa ny olona rehetra nge betsaka makamamy azy ka noho izany tokony ampandrosony izy satria vakoka malagasy ary hatraminy ela izy fa tsy voaforoniny. Ny ankafizina izany le Hiragasy satria izany maha-malagasy malagasy. 30 taona nisina samy lazany ekipa nomatianina nitarika Ramilison Besigara isan'ireo tarika nandray anjara tamin'ity famaranana ny fifaninanana Hiragasy makotroka nampanaovan'ny Commune Antananarivo renivohitra ity. Tombonay aloha amin'ny zara kilan'ireo zatra kokoa zay zany efa zatra miatrikady zay zany satria efa enina amby valopolo tamin'ny taona enina amby valopolo sivanjato sy zany efa mba elaela ihany zany efa manana traikefa izany. Matianina traikefa ny atrehan Ramilison Besigara sy ny naman'ny mpifanandrina tamin'ny teto. Ho an'ny ORTANA sy ny Commune Antananarivo renivohitra natao indrindra hamerenana ny asin'ny tanàna ny famelomana ny vakoka toy ny Hiragasy, fampiroboroboana ny kolontsaina ihany koa. Zava-dehibe indrindra akoatrany hoe zay loka zay dia le afatra ho an'ny tanora ho an'ny mponina Antananarivo zay famerenana ny asin'ny vakodrazana zay mba ho tian'ny Hiragasy ny mponina satria dia afatra no ampitaina amin'izany Hiragasy zany ary teo dia hitantsika fa faly ny olona miaino an'izay afatra voak'izay satria dia ao anatin'ny vakoka tanteraka itsika rehetra. Asin'ny Hiragasy tsy mbola very zany eto Iarivo raha ity ezika ity no jerena. Asina, kolontsaina, vokatra isarian'ny arivon'ny mpizahatany ihany koa anefa ny Hira.